Miarabantsika tsy rehavindraitra tsy tia larobia fa 12 volana oktobra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao tratra izao maraim-baovao izao indray izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra indray. Aloha anderatsika ny amofon'ainan'io dia vavaka isika. Ry tompo Andriamanitra eo misaotra anao izay fa nomena tombontsoa indray an'io maraina ny ahafahana mihaona aminao ary mandray ny fahasoavanao. Misaotra anao ihany koa manaiky ny amangy ny tsirairay avy izay mena izao fandaran'izao. Irina indrindra ray io raha maky sy amany olana izay misy eo amin'ny tsirairay avy ianao ka hiditsantsiratra eo amin'ny fiainanay ka ho mpanavitra anay amin'ny fomba manokana amin'ity maraina ity. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofon'ainantsika androany dia manao torohevitra mahasalama. Ilay amin'ny Exodosy 7:20, ny 7:10 sy ny 7:20 manao hoe ary hoy ny rafozan'i Mosesy taminy, tsy tsara izao zavatra ataonao izao, samy ho reraka mihitsy na ianao na izay olona miaraka aminao izao, fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao ka tsy zakanao irery ny anao an'izao. Amen. Rehefa manao an'izay azontsika atao rehetra isika mba hahasalamantsika dia afaka manam-vokatra izay voatà ary afaka mangataka ampinoana amin'Andriamanitra mba hitahiny ny fihezantsika hitandro ny fahasalamantsika. Hovaliany ny vavaka ataontsika raha manome voninahitra ny anarany kanefa tokony ho takatry ny tsirairay fa misy asa kinina aminy. Andriamanitra dia tsy hanao fahagagana iarovana ny fahasalaman'ny olona izay manana fitondran-tena azo antoka fa hitondra azo any amin'ny tsy fahasalamana. Ny fampiarana amin'ny tenantsika antsakany sy andavan'ny laran'Andriamanitra dia tena azo atokisana fa hitondra fahasalamana ho antsika. Atsaharo ny fananaram-po amin'ny filan-dratsy, mihinana sakafo tsotra, aoka ho ara-pahasalamana ny fomba fitafy ihany koa, izany dia mitaky fahatsorana mba hampanetretena. Aoka ho ara-pahasalamana ny fomba fiasa dia tsy ho tratry ny aretina ihany koa tsika. Maro hoe mizaka ny voka-dratsy ny fandikalalana nataon'ny ray aman-dreniny, na izany aza dia adidin'izy ireo ny tsy hamerina ny fandikana ny lalàn'ny fahasalamana sy ny fahazaran-dratsin'ireo ray aman-dreny tany aloha, fa hanana fahazarana tsara kosa mifanaraka amin'izay ilain'ny fahasalamana. Rehefa miasa ampirindrana ny hery rehetra ao amin'ny vatana dia mitondra fahasambarana izany. Arakaraka ny mampadio sy mahambony ny hery ananantsika no ahatsapana fahasambarana madio sy tsy miaroharo zavatra. Io saintsika io dia tokony fantoka amin'ny loha hevitra mifandraika amin'izay zavatra mitondra vokatsoa mandrakizay ho antsika ihany koa. Andriamanitra dia nanao fanekena hiazona amin'ny fahasalaman'ny olona izay vonona ankatony lalàny sy hiara-miasa aminy. Nanankinan'Andriamanitra hafatra momba ny fanavaozana ara-pahasalamana ny vahoakany. Ny tsilony dian'izy ireo nandritra ny taona maro izany fahazavana izany ary tsy azon'Andriamanitra tao ny hanohana ny mpanompo ny hizotra amin'ny lalana izay mifanohitra amin'izany. Izay mitady hanao tsinotsinona n'io fahazavana nomen'Andriamanitra momba ny fanavaozana ara-pahasalamana io dia tsy maintsy hiara-pahavoazana ary tsy misy olombelona afaka omby amin'ny asan'Andriamanitra kanefa tena mifanohitra amin'ny fahazavana nomen'Andriamanitra ny fampianarany na ny fomba fiainana na ny ohatra asehony. Fa ny zavatra rehetra dia tokony miara-miasa tokoa ahasoan'Andriamanitra izay tiany ho ataontsika ary ny tiany dia hanana ny fahaiza-manao sy ny hery rehetra ilainy isika eo am-panatanterahana ny asany. Tian'Andriamanitra ao ny mba hanana vatana tomady saina matsilo ary ihany koa tsy zarery fa nytokantrano misy. Tian'Andriamanitra koa ianao tahaka an'izany mba hanana ny fahaiza-manao rehetra ka ho vatana tomady ho tahaka ny Sandraka, Mesaka ary Abednego tokoa tsika, tsy mihinana ny an'ny mpanjaka kanefa tsy misy toy itsika ny teo amin'ny manodidina rehetra. Vavaka isika. Misaotra anao izay ray hony amin'izany toromarika nomenao anay izany. Meo anay Tompo ny hery rehetra, meo anay ihany koa ny hitsi-po, meo anay ny
fahazotoana mba hanaraka ny fitsipika ara-pahasalamana satria tsy misy mahazo tombony voalohany ao anatin'izany raha tsy izay irery ihany. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.